tonga tsy dolo Zanagasikara mbola avy fa resaka famonoana vaty iny resatsika satria fa maro betsabetsaka izy de teo nandeha tao aloha tao ny lehilahy mpamono vaty tsy voandroany nisy fa efa hatramin'izay fa ity zany le resaka hoe i madama tsy nanaiky anazy sy nanome lavaka izay no mampatonga anako miteny efa nataoko le vidéo tany aloha tany fa ity akanatra zany isika rehetrarehetra ho an'ny tanora presque je ne travaille pas vo andeha anambady ity torohevitra ity ho an'ireo efa manambady efa ao ianareo efa gli torohevitra ho an'ny vehivavy tovovavy ho andeha anambady fa diondria ilay manao bevoka mialoha amin'ny manambady ijalindry zay ary fadiondry ny hoe bevoka ihany koa ndry kanefa sady tsy vita soratra no tsy vita mariazy isoroana zay le mety loza zay lehilahy rehefa tena tia vonona manomana mariazy manomana soratra maka vady andry miaraka manorina fiainatokantrano aminareo anankiroa ao raha ohatra ilay lehilahy ka mbola tsy nanao zany rehetrarehetra zany mbola revy sy ditra manalazy ny tanjony noho izany zany fadiondriny hoe o bevoka ako raha mitady lavaka ilay lehilahy teneno izy alefaso aloha mariazy soratra de raikitra zany tsika amboarina ny lavaka mila mafilodieny mbola pisipa ianareo anankiroa isoroana an'izay satria indri rehefa malemy lodieny voalohany de ho hitandry tsara fa na rehefa manambady andry atao mandray anty inona ny tokony zavatra hoe raha fantatry indri ilay lehilahy hoe tena ty voalohany manaja fampirafesana zany tsisy eo ihany koa ilay fitiavana lehilahy be fitiavana ary eo ihany koa izy le mandray adidy mandray fanapa-kevitra matra ohatra hoe raha miady anareo anankiroa de tonga izy de miala tsiny izy raha izy ny diso azo antoka izy zany fa hovonina ho raim-pianakaviana eo ihany koa raha mbola hoe tsy manana asa izy aza meritreritra indry hoe ity bôgosy be tsisy azy zany tsy mahabôgosy andry zany rehefa manambady zany izy mahay mitoka avany noho izany tsy any amin'ny bôgosité raha hoe tena lehilahy matotra no tadiavindry olotiana fa ilay lehilahy be fitiavana matotra mandray fanapahan-kevitra amin'ny zavatra matotra io eto indry raha ohatra ka hoe tsy manaiky indria olavahana ka raha ohatra ka hoe manaiky rapisipa ianareo manaja indri ilay lehilahy hoe miandry mandra-pahatonga fanambadiana afaka miaraka aminazy zany satria sy lehilahy vonona ho raim-pianakaviana raha olona efa miasa izy tsy mandany vola mirevy ihany izy indraindray fa misy zavatra hoe mitsangana hitandre mety manana zavatra mitsangana tsotra ao anazy izy de mba azondry antoka ihany fa tsy indrino misisika aminazy hoe lay vady eto amin'izay ary le hoe inona no tokony atao raha ohatra ka hoe izay le sendra lay mpamono vady zay ilay lehilahy efa tsy maintsy fantatra indry de mbola pisipa zay indry foana miantso anazy izy tsy mba miantso indry foana mamorona ny fotoana rendez-vous izy tsy mba miantso raha tsy rehefa hoe lavaka ihany efa hitady lavaka zay izy vao mody miantso andry sy matsiaro andry na rehefa fotoana hoe androany iny izay vao mody miantso andry aza miaraka amin'ireny satria tena fitadiavana lavaka ny anazy eto ihany koa ireo lehilahy hoe tsy manaiky diso mihitsy efa hitandry zao fa izy zao ny diso de indrindra ve ny fona raha manaiky azany de mbola pisipa indry ho hitandry tsara fa hijaly indray fanambadiana inona ary zany tokony atao isoroana an'izay raha ohatra ka diso ilay lehilahy ohatra mampirafy hitanandry avany aloha tany de tonga de tsoromarina za tsy manaiky ampirafesinako raha toa ianao ka mampirafy anahy de tonga de fisaranana atao za tsy mila zay teneno izy raha mbola mahatratra anao indre mandeha za tonga de misaraky tsika de mila mafy loatra zay indry fa tsy mody mifona izy de miverina mifona izy de miverina kilalao koa indry avy eo ny vehivavy mafy loatra zay tadiavin'ny lehilahy fa tsy le vehivavy vonganovy indry no sady mifona indry no manao zay sitrapony kanefa izy manao zay adalana any ijaly indry rehefa any fanambadiana eto amin'ilay hoe raha toka vita soratra vita mariage ianareo iny moa zany karaha hoe sendra misaraka ianareo rehefa mpivady de ny dikan'izay zany afaka misaraka ianareo fa ny volanjaza tsy maintsy mandoa volanjaza ilay lehilahy satria efa vita soratra vita mariage nareo anankiroa de iny mba azo antoka kokoa zany raha ohatra nareo nefa ka sady tsy vita soratra ny tsy vita mariage lehilahy am'izao fotoana nge balabala tsisy rarahiana zany koa ny lalàna misy ny lalàna hoe mandoa volanjaza ny lehilahy ary mila toko mandoa saingy tsy rarahina ampafiry lehilahy malagasy firy lehilahy malagasy mandoa sodadidy eto Madagasikara zany lalàna mipetraka zany fa tsisy miasa saina ny olona ka isoroana zay zavatra zay zany mampatonga andry le hoe isisiko amin'ilay lehilahy le hoe efa sady mamono no manompa manao ohatr'izay mila vehivavy mafy loatra fa tsy vehivavy manga be rehefa tsy de tsy rehefa eny de eny ary ambon'izay rehefa le hoe mamono ohatran'izay izy de tongotry de miala ihany koa vao aingana nisy vaovao teratany
prime ministre izy sa ministre izy teo efa niala izy zany efa lany daty ihany koa Lery jereo tsara fa olona manambola zany nataony nanambady izy de efa niteraka izy de sara-panambadiana de naka princesse Jeanette Ravaipamolamôla nahazo koa zay maty angely vehivavy maty daroka maty vony 2 volana pisipa fotsiny zareo ho apetrako aminareo ny lien de ahitanareo ale vaovao 2 volana pisipa zareo de aveo ny vady de tao amizay ao anaty fanambadiana miady lava de maka izy kialanina mandeha makany amin'ny hôtely mandositra mipetraka amin'ny foana isaky miady de aveo miverina miaraka miverina ary le farany teo vao tamy farany teo le vaovao maty kialanina ina nataony no daridaroa Lery nandritra ny adiny 7 tany amin'ny restaurant am'izany ary izy eny Masombahoaka voadariko eny Masombahoaka kialanina fa maika fa raha ao an-trano ngamba ny pôziny kialana hoe fa hita malemilemy be le tarehany tamin'izy le voadariko ilay lehilahy maika izy fa any an-trano any zany izy mahazo darika alika tsy fatabeviana any an-trano any ka isoroana zay zavatra zay zany torohevitra natoroko any tsirairay ho andriry princesse ho any vehivavy rehetrarehetra ataovy aloha soratra ataovy mariage raha ohatra indrika te hipetraka iraikitra amin'ny lehilahy ka raha ohatra ka ratsy loha ilay lehilahy de misaraka mandoa volanjaza izy amin'izay zavatra de samy miala ry zanako ary tsy miandra an'izay le hoe efa fahafatesana zay efa maty nge le vehivavy angamo izy miteny tsony efa nalefiny de eo am'izay le mama vombody mivazavaza be ry fitsarana eny anina zanako ny ampijalianao ka hatramin'izay izy misaraka izy mivady manina tsy nandraindraikitra koa le mpiaramonina sy nrehetra taty amandirina taty efa miandry fahafatesana vao hoe naninona loatra zao efa tara loatra zay foana sika olombelona ho an'ny vehivavy raha te handresy lahatra lehilandry de mifampiresaka mazava tsara jereo tsara banjino tsara vao maso be lehilahy io ny lehilahy matahotra banjiny rehefa banjindry io jerendry tsara ohatra zao tonga de mivoraka Lery isaky mifampiresaka ifanazava resaka ianareo de ataon'izay le mibanjiny zay de ho hitandry tsara fa mivoraka izy